ny olona manam-pinoana tsy miandro ny valisoa ianao eo. Ho velona amin'ny finoany no marina. Aoka ianao tsy homenatra ny hovavolombelona ny tompontsika. Raha manam-pinoana manko ianareo. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Ombantsika menakavy eny ny Tompo ho tanteraka tokoa anay izany. Dia kafaliana ary no hitsidiana ny tokantranontsika menakavy amin'ny alahady 2 volana Oktobra 2024, alahady 17 mandava-taona taona D. Sady manatra ihany koa ny firaretso amin'ny ity volana Oktobra izay volana natokantsika ho an'ny Masina Maria Mpanjakavavy ny Rosaire Masina, ka raha tsika mivavaka amin'ny renin'Andriamanitra io, ny taloha mandrakariva ny fahasoavan'Andriamanitra. No hevitra ary aroson'ny fiangonana amin'ity alahady ity dia hoe ny olona manam-pinoana tsy miandry valisoa eo no eo. Ny vaky teny telo aroson'ny fiangonana no manampy antsika handalina ny finoana miainga amin'ny voalaza ny soratra masina. Ny vaky teny voalohany eo amin'ny Abakoka toko voalohany andinin'ny 2 sy 7, ny toko 2 andinin'ny 2 hatramin'ny 4 milazany hoe ho velona amin'ny finoana ny marina. Mitantara ny fitarainana natao mpaminany Abakoka tamin'Andriamanitra ity vaky teny voalohany ity. Nanantena azo valy ny teny eo izy nefa tsy nahazo. Ka tamin'izay Andriamanitra namaly azy fa tsy mba mamitaka naoviana izy. Mety miada-piavo ny valy ny fangatahana nefa tsy maintsy ho tonga, ka io ny ilana finoana sy faharetana satria ny finoana no mahavelona ny olo-marina. Ny vaky teny faharoa dia ny taratasy faharoa Masin-Dapaôly an'i Timote toko voalohany andinin'ny 4 ka hatramin'ny 5, toy izy ny amin'ny 17 ka hatramin'ny 14 milaza hoe aoka ianao tsy homenatra ny hovavolombelona ny tompontsika. Mitahiry ny fananarana natao Masin-Dapaôly an'i Timote zanany. Ny vaky teny faharoa nanafatra farany mba tsy hanary foana ny fahasoavana efa niraisiny tamin'ny fanahy masina, satria tsy fanahy osa ho Masin-Dapaôly ny mena fa fanahy mahery sy be fitiavana ary mahony tena. Noho izany tsy tokony menatra ny finoana fa hijoro vavolombelon'i Jesosy Kristy mandritra ny fiainana manontolo. Dia i Masin-Daluka ao amin'ny toko 17 andinin'ny 5 ka hatramin'ny 10 mampita ny fampianaran'i Jesosy ny mpianany ka nilazany hoe raha manam-pinoana manko ianareo. Fampianarany Jesosy milaza fa ny olona manam-pinoana tsy miandry valiny fa satry mandrakariva hanome ary hanome na dia fara amin'ny famoizana ny aina azy. Satria raha raisina tokoa ity fanoharana nataon'i Jesosy ilay mpiasa efa vizana tamin'ny asa nandritry ny tolo andro, tsy fantatra na mba efa nihinana na tsia. Rehefa reraky ny asa dia namonjy fodiana. Vata amin'ny voatonga tsy mba nisy akory fakasitrahana na sakafo homana analana avizanana sy hanohanana, fa mbola iraka indray no azo dia ny hanomana sakafo tsy hohan'ny tena fa ho an'ilay mpampiasa, ary tsy mba namaly na dia ndraimbava aza fa nanatanteraka izay rehetra nasaina natao. Ary efa vita izany tsy niandry sitraka fa mbola nanetry tena ho tsy nahavita na inona akoatra izay tsy maintsy natao. Ny fiainan'i Jesosy ary no ampitainy tamin'ny mpianany. Aza miandry valiny amin'ny olombelona, fa ho an'ny olona izao tontolo izao na inona ataonao aminy tsy azo sitraka aminy ianao. Ho an'i Jesosy tsy nitsahatra na mafy soa atraizaiza izy, ary tsy mba nanao ratsy na tamin'iza ny tamin'iza, nefa ny valiny azony dia famatsihana teo ambony hazo fijaliana, ary vahoakanao soaviny ihany no nangataka azy mba ho fatsihana. Fampianarana ao antsika rehetra mponina ho kristianina io ohatra nomeny Jesosy antsika io, ary efa nambara nombenimbeniny hoe manaova soa ary aza manantena valiny. Fa raha voavaly ety an-tany ny soa nataonao, inona intsony no anjaranao any amin'ny fiainana mandrakizay? Rehefa manao soa dia aza izay afaka mamaly ianao nanaovana soa,
satria voavaly sady ny asa fanasoavana nataonao fa ny manitra ny mijaly ny tsy manana reny rehetrareny no asoavy dia izy Andriamanitra no amaly ianao amin'ny andro farany. Noho izany tsy afaka milaza sika hoe manam-pinoana raha tsy efa nanaiky hanasoa ny hafa mandritra ny fiainantsika manontolo ary manaiky ho ritraina eo am-panatotosahana izany izay no hanahafantsika ny Jesosy Kristy ary ampitainy amintsika isan'andro amin'ny teniny sy amin'ny andavanandrom-piainantsika. Amen. Ombantsika mianakavy eneny Tompo ho tanteraka tokoana izany. Hitsodrano sy hitsimbana antsika ilay Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, ny Ray, ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tantana ny fiainantsika ny Kristy isaorana ne Andriamanitra dia samio ten'Andriamanitra ary.